miaravantsika rehetra tonga manatrika izao lanonam-panokafana amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny toetrandro izay ankalazaintsika raha pitso fahatelombovolo mars. Ny fikambana-be iraisam-pirenena momba ny toetrandro dia nisafidy ny lohahevitra hoe ny masoandro, ny tany ary ny toetrandro. Zay masoandro tiatenena hoe masoandro misy fiandavanandro dia tsika misarisika fa matetika tsy tsakatsika hoe masoandro sandro io fa tsy vakoman'ny isanandro sodakosa ny anomoko azy. Les Français, les équipes sont en place,